Ampifaliana trany ny miaona antsika mpanaraka ny pejy amizao zoma riva izay anarantsika ny katechisme d'adulte indray ka hanoizatsika ny fianarana ny bokin'ny Joba. Plus précisément zany marimarina kokoa ny lohatenin'ny étude biblique atsika androany dia sady katechisme d'adulte raha teo zany miendrika katechisme d'adulte dia ny hoe fake friends zany hoe namana sandoka na koa hoe namana hoe dia misy baraingo be dehibe fantatrareo dikan'izany hoe tsy tena izy zany. Ny fandiniana an'izay dia miainga avy amin'ny amakitsika ny boky Joba homaninareo ny baibolinareo amin'ny Joba toko 4 iray manontolo novakitsika ka avy eo no ahitantsika ny fihetsika Elifaza izay milaza ho namany Joba ka namangy azy dia ho analizentsika ho décryptentsika ny fitenin'ny Elifaza manoloana ny fahorian'ny Joba zay raha enona ny fomba fiteny dia ohatrany hoe teny feno fahendrena toa teny feno fahendrena nefa araka ny voalaza atao amin'ny filazana tamin'ny tolakandro teo dia hoe tahaka ny fasana misokatra ny tendany vao maika aza mamono fa tsy mamelona. Zay ny zavatra tsikaritra ary matoa mandany ny fotoana atsika mandinika an'io dia akatsika lesona ho atsika koa hoe isika kristianina koa no manana zany toetra zany hoe mba milaza fa ampahery ny hafa nefany ny teny alokon'ny vavantsika indray zay toa everitsika fa fahendrena lasa teny mamono fa tsy mamelona. Ka sokafo baibolinareo Joba toko 4 ray manontolo satria mandinika boky ihany koa tsika ka ny bokin'ny Joba zany no point de départ atsika. Joba toko 4 tamin'ny ray volana atsika nianatra ny Joba toko 3. Enoy ary arao ao amin'ny baibolinareo Joba toko 4 ny anaran'i Jesosy dia namaly Elifaza Temanita ka nanao hoe raha misy sahy miteny aminao dia hososotra va ianao fa raha ny mamehy vava kosa iza no mahazaka izany. Indro efa nananatra ny maro ianao ary ny tanana miraviravy efa nampaherezinao. Ny teninao efa nanoana izay efa saiklavo ary ny lohalika malemy efa nampahatanjahanao. Nefa ankehitriny mba manjoanao kosa izany ka dia kivy ianao nihatra aminao zany ka raiky tahotra ianao. Tsy ny fivavahanao va no tokinao ary tsy fanantenanao va ny fahitsian'ny lalanao. Masina ianao, tsarovy, fa iza moa no very tsy manatsiny ary taiza no nisy olo-mahitsy naringana. Araka izay efa hitako dia izay miasa heloka sy mamafy fahoriana no mijinja izany. Ny fofinain'Andriamanitra no andringanana azy, eny ny fofinain'ny fahatezerany no mahalevona azy. Ny feon'ny liona, eny ny feon'ny liona masiaka ary ny nifin'ny liona tanora dia ombotana. Mirenireny ny lion-dahy noho ny tsy fahitany remby ary miely ny zanaky liom-bavy. Nisy teny tonga tamiko mangingina ary ny sofiko nare siosio avy tamin'ny eritreritra avy amin'ny tsindrimandry alina. Raha sondriatory ny olona dia azo tahotra sy ovotra aho ka nampiororo ny taolako rehetra izany. Ary nisy fanahy nandalo teo anatrehako ka nampitsangam-bolo ny tenako. Nijanona izy nefa tsy nahafantatra ny tarehiny aho. Nisy endri-javatra teo anoloan'ny masoko. Nisy fanginana dia nandre feo aho nanao hoe ho marina no Andriamanitra va ny zanak'olombelona? Ho madio noho ny mpanao azy va ny olona? Indro tsy matoky ireo mpanompo ny aza izy, eny ny anjely ny aza ataony tsy tonga ohatra. Ko maika izay mitoetra ao an-trano tany sady avy tamin'ny vovoka ny aviany ary mora poritra noho ny kalalao izy. Indray andro monja dia montsana izy, tsy misy misaina azy na dia levona mandrakizay aza izy. Amen. Joba sy ireo namany telo lahy. Iverenantsika kely vetivety manao karazana jeritodika kely ireo namany Joba telo lahy ireo. Ny voalohany dia Elifaza. Ity miteny eto ity raha araky ny voalaza dia hoe avy any Temanina raha jerena zany amin'ny karta amin'izao fotoana izao dia amin'ny faritry Yemen iny. Bildada dia avy any Shoa
zany hoe ny faritra avaratry arabia ary tsofara dia avy any nahamana any amin'ny péninsule arabique. Reo zany ny namanjoba telo lahy. Misy tradition hafa koa milaza fa heverina fa avy amin'ny faritra hafa toy ny faritra Edoma iny a Elifaza, i Bildada avy any akaiky ny faritry ny Eufrata, i Tsofara dia avy any amin'ny faritry Libanona avaratra, ary ny nazatratsika zany izy telo lahy, ny quatrième ami satria ohatrany hoe le 4 ami mpinamana zany reo a dia ijoba. Zany hoe le sariny efatra zany dia lazain'ny mpandinika heviteny hoe ohatrany hoe le 4 coins du monde. Zany hoe izao tontolo zao mihitsy zany a, ka ohatrany hoe miady hevitra ny amin'ny souffrance, ny amin'ny fahoriana. Zany hoe sary anohatra ataon'ny mpanoratra ny hoe problème existentiel n'izao tontolo zao mihitsy hoe ahoana ny fomba fahazahoan'ny olona an'izany fahoriana na fijaliana zany. Problème existentiel. Raha mijeritsika na ny philosophe aza dia miresaka an'io daholo. Ny stoicisme zao hoe manoloana ny fijaliana sy ny fahoriana, ahoana ny attitude tokony atao, dia le hoe mila mafy be ianao zany stoïque. Ary tsy afenina fa be deabe ny kristianina mieritreritra fa mila stoïque manoloana ny fahoriana. Mbola idirantsika zay rehefa avy eo. Fa eto aloha ny amin'ity ny joba ity dia ohatrany hoe misy karazana confrontation ny lazako azy, fifandomana eo amin'ny fomba fijery ny maro anisa contre ny joba rery. Nitovizan'izy telo lahy raha vakinareo a ny tantarany ny teniny Elifaza, ny teny Bildada ary teny Tsofara dia mitovy daholo fa ny endrika itenenany fotsiny samihafa. Raha fehezina ny zavatra lazain'izy telo lahy reo zany rehefa tonga soi-disant nampahery anjoba dia hoe tsy normal zao fahorianao zao joba, fa forcément misy zavatra tsy mety nataonao tao, zany hoe mpanota ianao ka matoa ianao mijaly toy izao. Dia ijoba ny dikina hoe tsy afaka miteny eo anatrehanareo fa marina eo anatrehan'Andriamanitra. Eo zao dia efa mipetraka ny problème. Raha miaino an'izany tsika dia iza ny to marina ny heviny na nisy telo lahy. Hoe forcément tsy maintsy tsy tanteraka ianao manana tsy fahatanterahany olona, fa maninona joba sahany teny hoe marina aho eo anatrehan'Andriamanitra. Eto zany tsika dia fahitana sahady hoe tsy mitovy ny atao hoe juste et parfait. Je suis juste aux yeux de Dieu, mais je ne suis pas parfait aux yeux du monde. Zany hoe za tsy tanteraka eo anatrehan'ny olona, manako lazaina tokoa ny olona momba, fa eo anatrehan'Andriamanitra marina. Ary eo foana ny mampisy adihevitra betsaka sy dininy amin'ny olona hoe fa ianao ve raha mananatra olona na miteny olona dia miseho anao marina. Dia ho za miteny amin'ilay hoe tsy miseho aho marina fa za marina. Fa za kosa tsy miseho aho, tsy miseho aminao ko tanteraka. Je ne suis pas parfait, mais je suis injuste. Satria eo imason'Andriamanitra resakantsika. Ary ny fahasahiany joba azo lazaina hoe manana culot mihitsy joba, zany hoe manana fahasahiana mihitsy joba, insolence mialatsiny amin'ny teny vahiny, sahy mijoro ny lohan'ny rahalahiny telo lahy hoe j'ai rien à me reprocher. Il faut le faire. Tsy fantatro ianareo zay manaraka ity live ity hoe iza ny sahy teny hoe j'ai rien à me reprocher devant Dieu. Tamin'ny lahady zao tamin'ny toriteny ho an'izay nanaraka ny logos sy ny homélie zay nitoriko, ilay tantara n'ilay jamba teraka jamba hatrany am-boga. Zareo tsara ny réflexe ny mpianatra. Iza ny nanota iletiva sa ny ray aman-dreny no teraka jamba izy. Dia ozy Jesosy hoe tsy ity ny nanota na ny ray aman-dreny fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ny zavatra magaga dia zao, Jesosy mihitsy no misertifie hoe tsy nanota ity lehilahy ity. Tsy nanota ny ray aman-dreniny,
nefa tsika mahalala tsara fa tsy misy marina na dia iray aza zany hoe le famaritana ny atao hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra sy hoe tanteraka tsy mitovy. Itsika mitsara ny olona na mijuger ny olona de manière horizontale, fa Andriamanitra rehefa mijery atsika de manière verticale. Zay le izy. Ina le manière verticale dia ny considération n'Andriamanitra an'ilay olona. Toizatsika le izy. Mifandona eto zany ny fijery anankiroa hoe forcément ianao ry joba dia nisy zavatra tsy mety tao ary ny tena comble de ity. Le zavatra lazain'ny Elifazy eto raha mamaky averitsika vakina de tena tenin'olo-kendry raha ny fiainona azy. Io le lazaiko tamin'ny voalohany tamin'le présentation anty thème ty hoe to feno fahendrena, tsy ndriko tsara toa feno fahendrena kanefa tena teny mamono. Arô tsara fanazavako zao a. Toa teny feno fahendrena ny zavatra lazaina kanefa mamono. Ahoana zany? Ndao iverenatsika le zavatra lazain'ny Elifazy. Zao ny zavatra lazainy eto. Vakilitsika manomboka amin'ny fahafito, andiny fahafito. Masina ianao ozy izy Elifazy. Tsarov fa iza moa no very tsy manatsiny ary taiza no nisy olo mahitsy naringana. Araka zay efa hitako de zay miasa eloka sy mamafy fahoriana no mijinja izany. Karma zany. Zay ny dikany. Hoe tsisy zavatra manjony olona zany fa zay ataon'ny olona no miverina aminy. Ny tody tsy misy fa ny ataony miverina. Donc par ricochet dia enao joba tu n'es tsy olona milamina enao. Tu es un maudit. Le ciel te tombe dessus satria olona maudit enao. Raha enonao ne zavatra lazainy Elifazy tenin'olo-kendry zany. Fa mbola ampiny koa ery amin'ny andininy faharoa sy fahatelo sy fahefatra. Raha misy sahy miteny aminao de ho sositra va ianao mba meteza anarina joba. Tsy fomba fitenitsika fa zany. Mba meteza anarina ry joba fa raha manay vava kosa iza no mahazaka izany fa maninona ianao tsy mahazaka teneniny. Zany hoe tais-toi et écoute. De mbola toizany indro efa nananatra ny maro ianao ary ny tanana miraviravy efa nampaherezinao. Ianao ane anisan'ny mpampaherin'ny olona. Ianao ane anisan'ny mpananatra ny olona teo amin'ny fiarahamoniny. Ianao ane anisan'ny olo-kendry. Fa maninona ianao am'izao fotoana zao no tsy mety anarina. Raha enonao zany fehezanteny zany a. Logika be zany teny Elifazy zany. Teny pahendreny zany. Ary sady misy fandatsana ao ambadika. Tanareo zay le tiako tenena misy namana ohatr'izany. Miteny aminao le namana de ohatrany hoe tenin'olona tena hendry fa sady mandatsy izy. Subtile le izy mialatsiny am'le teny vahiny. Ary misy karazan'olo ohatr'izany. Hoe enao ane ka pampahery olona fa maninona ianao no kivy. Manetsiny an-joba izy. Satria joba raha namaky raha tadinareo namaky joba toko fahatelo nareo de joba atao le miteny hoe nanenenako izy izy joba ny andro naterahako. De nanome paquet-joba izy zany tsy fanao zany joba. Enao ane olo-kendry. Enao ane ray aman-dreny eto amin'ny tanàny. Tsy tokony ianao mihitsy no hiteny zavatra toy izany fa ianao tokony olo-kendry. Tu n'as pas le droit de délirer. Tais-toi joba. Ny fahendrena de ny mangina joba. Fa tsy mety ty ianao mivanavana sy mitaraina ty sy mikikika ty. Tsy hitandrify anao zany satria ianao olo-kendry. De raha itsika zao ny enao zany de ozy nareo fa inona ny maharatsy an'izany pasteur? Inona ny maharatsy an'izany? Zany hoe joba zany il n'a pas le droit de se plaindre.
satria mpananatra olona ary ty zany de efa zavatra anankiray tsara ampahafantarana atsika mpanompon'Andriamanitra hoe ny hoe mijoro aho za zany zao raha mijoro eto ka mampianatra atsika eto amin'ny catéchisme ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de parfait fa io ohatran'ny olona mpiazakazaka manao relais io miaraka miazakazaka eny tsika de zay ray menjera de zay mbola mandeha manangana ny menjera zay le izy donc zany jobo eto dia tadiavin'ny ralahy hangina ho stoïque zay le resahako tamin'ny voalohany teo hitanao stoïque zany tsy mahazo mampiseho ny émotiony tsy mahazo mampiseho ny alaheliny tsy mahazo mitaraina fa mila atelemo ny fahorinao ekeo ny fahorinao satria ianao mpananatra ianao mpiteny olona no zany tsy azonao atao zany satria ce n'est pas politiquement correct Job de Job nefa rehefa namaly en quelque sorte avaly-teny jobo hoe tsisy raha rahiko an'izany tsisy raha rahiko zay fivijerin'ny olona marary ary zoako no mikikika rehefa mangirifiry ny nofoko tsy fahadisoko zany ozy joba ary raha mamaky ianareo amin'ny joba toko voalohany dia miteny hoe ary tamin'izany rehetra zany joba dia tsy nanota tamin'ny vavany nefa ny zavatra lazainy joba de teny miopapana raha filazantsika azy zany hoe tsy nisain'Andriamanitra ho eliky joba mihitsy ny fitarainany sy ny delirany tao anatin'ny zavatra sarotra nalovy ary zavatra mahavariana eo zany le hoe le namana atao hoe namana nefa nytao tsy namana zay le tsika hoe fake friends zero tsara le se permettre Elifaza to izy ndray miseho mahafantatra mihoatra noho ijoba ny fiainany joba zero ngevaka io lizy tena hoe izy ndray zany no toa miseho mahalala any joba mihoatra noho joba ny fahalalany tenany manaraka an'izay ny zavatra tiany Elifaza apitaina amin'ny joba zany hoe ekeo ry joba fa izao zavatra mahazo anao zao dia valiny nataonao tant que anao tsy manaiky fa valiny nataonao zao de tsy ahita fiadanana anao zany natao hoe doctrine de la rétribution vakitsika ny andininy fahatelo tam'le teny teo verenatsika toko fahefatra ny andininy fahatelo indro efa nananatra ny maro ianao ary ny tanana amin'ny raviravy efa nampaherezinao io zany de hoe satria ianao nampahery ny hafa satria ianao mpampahery ny hafa amin'ny plasinao fa tsy amin'ny toeran'ny olona ampaherezina de noho izany tsy manana zo ianao hitabataba zay ny voalazo amin'ny andiny fahatelo noho zany dia tonga eto aminao zay joba hiteny aminao hoe mangina ianao de ekeo zay lazainay aminao eo ny andininy fahenina sy fahafito eto am'izay zareo tsara le fanozonozona nataony zareo any joba sy ny fivavahanao va no takinao no tokinao zafady ary tsy ny fanantenanao va ny fahitsian'ny lalanao masina ianao tsarovy fa iza moa no very tsy manatsiny ary taiza no nisy olo mahitsy naringana io lay lazainy amin'ny teny français hoe une idée de platitude zany hoe dire parler pour ne rien dire na koa hoe idée toute faite zany hoe tonga dia ny andreseny lahatra azy de hoe raha ny lojika sy ny zavatra fahita ry joba dia tsy misy olona marina mijaly toanao zao
fa matoa ianao mijaly toy izao joba dia forcément ianao nanao ny ratsy moa ve anao tsy misy zavatra ao anao filazana zany re tsy manenjika anao ve nieritreritra ao joba n'as-tu rien à te reprocher zao posture anao zao ve de sahanao no mijoro hoe marina ianao eo anatrehan'Andriamanitra ary ny tena comble de ohatrany hoe te hiteny izy hoe mandehana karoy any amin'ny lasanao asaina mikaroka zany joba hoe foevano karokaro eny amin'ny dossiernao fa mety mbola misy dossier any tsy moa ny fitentsika misy dossier ary io dossiernao io mbola tsy milamina mahatonga ny fiainanao tsy milamina fa rehefa voavanao io dossier io rehefa mibebaka ianao dia ho sitrana ianao zay ny raisonnement ny Elifaza misy zavatra anankiroa tonga de akatsika lesona am'izany ny zavatra voalohany de ity be deaibe ny fiangonana zay milaza azy ho protestant mampianatra an'izany koa misy malédiction misy ozona aminao rahalahy misy ozona aminao ranabavy karoy de asaina mikaroka zany le tao hoe manao mifoye poubelle mitadiny amin'ny poubelle so de misy zavatra nataony dadabe nareo taloha tany mila ifonanao amin'Andriamanitra mila tapahana ny ozona zany do ny expression foron'ny zalahy so de misy zavatra nataony razabe nareo tany mbola mila tapahana ny ozona zany natao hoe faire les poubelles raha tsy fantatrareo misavasava poubelle zany hoe milalao kilalao maloto milalao ny toerany devoly miasany devoly tompoko de piapanga miasany devoly tompoko de mpamoaka dossier de isika mpanompon'Andriamanitra indray misy mitory filazantsara hafahafa hoe karoy ny lasan'ny razanao zany nataony Elifaza eto sora ve anao joba fa tena tsy misy dossier tsy milamina zany hono natao hoe mitory zany hono natao hoe mampahery zay ny anankiray fa ny tena grave mbola leferiko iny voalohany iny fa ny tena grave amin'ity raisonnement ny Elifaza ty de zao tena mila mibebaka ianao sinon tsy miva io problème anao io averiko le phrase mila mibebaka ianao zany hoe mila tadiavinao le problème de mila mifona amin'Andriamanitra anao de am'izay voavahany olanao zany hoe raha azoko tsara zany ny fibebahan'ity lehilahy ty de tsy fahatsapana ny faharatsian'ny fahotana nataony fa mba hahatonga ny problème hivaha fibebahana ve zany zany hoe par intérêt hoe mba hahatonga an'le problème anao hivaha de mila mibebaka ianao ary betsaka ny mpitory filazantsara manao an'izany langage zany hoe mila mibebaka itsika raha tiatsika no afaka amin'ity manjo atsika ty donc zany tsy fahatsapahanao tsy ianao rikoriko am'le zavatra nataonao fa ianao matao ianao mba te ho afaka am'le problème te ho afaka am'le problème hoe mba te ho afaka am'ty aretiny tya dia inanao ataoko andeha ifadianina mba ho afaka am'ty problème ty de inanao ataoko andeha hanao pèlerinage any Lourdes inanao ataoko mba ho afaka ty aretiny ty andeha hanao voady zany daholo ny ataotsika zany hoe raha azoko tsara zany dia mividy fitahina tsika nefa ny fitahin'Andriamanitra tompo gratos Andriamanitra mandrotsaka ny ranonorany amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy na hatonga ny asafa tafitohina ka ny teny hoe fa maninona ny ratsy fanahy no ambinina de ozy izy Andriamanitra hoe tsy azonao mihitsy ny lozika hoe ry asafa zany ka mandrotsaka ny fitahiko amin'ny olona rehetra enatra amin'ny dadarabe omeko azy ny zavatra rehetra enatra amin'ny bozaka hatramin'ny kakana any anaty lavaka zay ampiasaitsika anjonoana trondro de tsinjovin'Andriamanitra ny ahitra any antsaha hozy Jesosy mitafy mihoatra no Solomona amin'ny voninahiny nefa tsy mivavaka ny reny donc diso mihitsy tsika am'le resaka fibebahana sandoka zany hoe asaina mifona le olona mba ho tafavoaka amin'ny fiainana zavatra roa samihafa tsy mifampiankiny reo ny fibebahana marina de ny fahatsapahanao ny fahotanao ny mahatonga anao malahelo satria nanao zay nampalahelo an'Andriamanitra tokony ho zay no mibaiko atsika mibebaka fa tsy zavatra hafa tsy fanantenany zavatra sinon dia mandainga sy mamita tena atsika
izay le lazaiko hoe dangereux be le olona oatra ny Elifazy ataony ary matahotra milaza aminareo fa be loatra ny Elifazy ao anatin'ny fiangonana. Enina ny pasteur aza, enina ny mpiandry aza, manao tisinday ny fahasoavan'Andriamanitra. Hoe mba mangy zany ianareo, mamangy an'ilay olona marary any amin'ny hôpitaly, de ela be le olona tsy mety, de angamba misy antson'i Jesosy aminareo a. Mandeha ny atao hoe lobbying spirituel. Tena takiany Jesosy ianao manao mpiandry. Takiany Jesosy ianao anao diakona, manarorotra zalahy manao recrutement. Takiany Jesosy ianao mila manolo teny ianao, fa raha tsy manolo teny ianao de tsy afaka amin'io problème anao io. Tena mialatsiny aminareo zay mpiteny an'izany fa tsy amidy ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy mpanao tisinday Andriamanitra, tsy fanaovana business Andriamanitra, fa ny fitiavanao azy no anoloranao tena. No ny alahelinao ny ondrin'Andriamanitra veriny hoe andeha hirotsaka aho. Za raha manao an'ity asa ty, manao an'izao catéchisme d'adulte zao, c'est pas pour Dieu. Allô eninareo tsara, tsy manao an'izao ho an'Andriamanitra satria feno izy, tsy mila ninina izy, fa manao an'izao ho anareo. Tsy misy pression azoko avy amin'Andriamanitra mihitsy hoe tsy maintsy manao an'io anao Jean-Luc. Tsy misy raha matahora azoko avy any an-danitra hoe sinao ianao tsy meko fitahina raha vao tsy ataonao io asa fitoriana io. Tsy misy pression azoko hoe tsy miditry ny lanitra ianao raha vao tsy ataonao ny catéchisme d'adulte. Fa ny mamparary ny haiko de hoe efa ela tsy nanao catéchisme d'adulte ka mila mampianatra indray. Zay ny pression dans le sens hoe alahelo. Donc zany aza atodika any amin'Andriamanitra mihitsy ny baolina hoe misy zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Tsia kasy be deaibe ny Elifazy mitovy amin'izany toetra zany ataotsika. De ny zavatra lazainy Elifazy eto koa de reto le atao hoe les idées toutes faites zany hoe efa tena tanao le phrase efa ohatran'le avokatsika fotsiny comme ça, ohatran'ny mécanique. Hoe ny olona tsara fanahy de tsy maintsy tafavoaka amin'ny fiainana, ary ny olona ratsy fanahy de tsy tafavoaka mihitsy. Vandy zany la réalité n'est pas ça. Tsika samy mahita mihitsy fa misy injustice eto amin'ity tany ity, misy olona manao tsara fa mifafanikiona ary tsy mety tafarina mihitsy. Allo tsika tsy famitaka saika nareo raha mipetraka any planète Mars. Mais on vit sur terre, descendez de votre nuage. Ary misy olona ratsy fanahy fa tafavoaka foana izy ataony mety daholo. De nefa ianao mampahery olona de hoe manaova ny tsara foana fa ny olona manao tsara tsy very zany. Iny tsy very any an-danitra tiako resana fa hoe tianao tenena zany de hoe tsy maintsy tafavoaka dans le sens hoe aranofo zany. Tsia. Tiako tenena tsy zany no entinao ampaherezana ny olona. Zany idée toute faite zany. Monde imaginaire zany, c'est un monde de bisounours, c'est pas la réalité. De maninona zany tsika? Miezaka tsika manao fuite en avant manoloana ny réalité. Ary zay nanomezan'olona tsiny atsika hoe ianareo kristianina namorona lanitra mba hanadinonareo ny fanaintainany tany. Ils ont raison. Androany zany de amerina atsika iverina eto hidina eto tany. Hoe inona ary no attitude raisitsika manoloana fahoriana, inona ny fampianarany soratra masina manoloana fahoriana. Dia reto misy réflexe telo ataotsika olombelona manoloana ny souffrance, manoloana ny fijaliana. Réflexe voalohany dia mba hanatonena n'lay fanaintaina ny fijaliana dia miezaka mafy raha olombelona manao philosophie dans le sens hoe il faut prendre les choses en philosophie aux vazaha. Philosophie na daholo zavatra rehetra hoe raiso amin'ny côté positif ny zavatra. Jereo lafy tsarany zao zavatra mafy anao, tsisy lafy tsarany zavatra mafy zany. Fa rehefa fahoriana de fahoriana. Il faut nommer un chat un chat. Aza alefahana le fahoriana ary aza tsaraina fa ajao amin'ny mahafahoriana azy fahoriana, fijaliana, ni moins ni plus.
fa zany le olona philosophie sur la souffrance de zay zany ny fomba asina pansement pomady mba hanapitonina ny fahoriana non tsika tsy natson'andriamanitra zano tsy natson'andriamanitra hampitony ny fanaintenan'ny olona fa mbola lazaiko eo inona ny atson'andriamanitra za zay miteny aminareo zao ankoatra ny asa pastoraly dia ny andraikitra aumônerie hospitalier zany hoe miaraka amin'ny olona mijaly midridridridry any amin'ny hôpitaly ianao ve tonga any amin'ny hôpitaly de teny hoe beba ianao fa raha mibebaka ianao de tonga de sitrana amin'io cancer anao io rapitso de ty izy rapitso sitrana ny cancer fa maty le avan'le olona tsy hopain'ny olona ianao ary za hopaina moa ka ninona tsy olana ane zany za olona ratsy fa le olona tsy teherika an'andriamanitra mandrakizay ary firy ny mpanompon'andriamanitra nanao bavure ohatr'izany mahatonga an'le olona tsy te hitady fivavahana intsony satria miteniteny foana mampanantena zavatra tsy nasain'andriamanitra tenenina donc zany voalohany réflexen'ny olona mitady fomba izy ahafahany philosophie an'le fahoriana donner un sens à la souffrance ony méconnaître mahereza c'est quoi ça il faut donner un sens à la souffrance zay mahatonga ny olona lasa manao antony programmana méditation programme team building na hoe zénitude any amin'ny entreprise am'izao malaza lasa lamode be io hoe manao retraite kely de hoe mila manao méditation anaty ala dia travail de respiration de atao ve de dis-moi dis que tu es bien je vais bien ohatran'ireny hypnotiser reny dolo izy mianakavy misy manao exercice misy mivao mifoa maraina de mandefa YouTube de avereny ty phrase ty hoe tena ao tsara ianao conditionnena zany le olona vo mivoaka ny trano izy misy tobila mipritsaka ny ranopotaka feno fotaka ny tena verina indray le l'origine revient au galop mametak'olona firy lany vola manao stage de zénitude amina million ampanantenainy sasany revirevy any amin'ny abakabaka de falifaly tokoa anao pendant 15 minutes ny volanao laniny parce qu'on te promet des choses qui n'existent pas ary ny tena grave am'izao fotoana zao lasa fond de commerce any olona io business zany lazaiko anareo raha za no fetsifetsy ratsy ka hoe te anakarena efa ela ny milliardaire ty zavatra ty nampanantena olona nuage de any non ny filazantsara zay toriko io zao redescend sur terre fa ho hitanao lazaiko hoe inona no zavatra lazay ny soratra masina ho atsika kaza fitahany olona amin'ny zavatra ohatr'izany faharoa misy ndray ilay réflexe ny olona ilainy amin'ilay atao hoe dolorisme ny dolorisme dia l'éloge de la souffrance c'est grave pire ina l'éloge de la souffrance zany hoe teneny zareo hoe ny tena mpanompon'andriamanitra ony dia tsy maintsy mijaly fa raha tsy mijaly tsy tena mpanompon'andriamanitra théorie avy aizy zany natao hoe dolorisme nafatarana tena mpanompon'andriamanitra de mandalo fizahatoetra mafy izy nafatarana tena mpanompon'andriamanitra de tsy maintsy miaritra ny zavatra mangidy izy fa raha vo tsy zany tsy tena mpanompon'andriamanitra ianao raha tsy mijaly ianao de mandinia tena fa tsy any jesosy ianao zany toa voizina am'izao fotoana zao dolorisme filazan'zany c'est une hérésie mbola averiko foana hoe n'embellissez pas la souffrance ary aza diabolisena les souffrances dans les deux sens le diaboliser neto de hoe avy amin'ny devoly io matoa ianao mijaly ary n'embellissez pas de zany teny hoe avy amin'andriamanitra io mba ahatonga anao matotra tsara ara-pana zay le matsy le izy soit avy amin'ny devoly io de mila mibebaka ianao soit avy amin'andriamanitra io de am'izay ianao matotra ara-pana samy tsy izy daholo zany ny fampianarana zany nefa de be ny fiangonana mampianatra an'izany de itenitsika hoe qu'un important pasteur c'est le résultat tous les moyens sont bons non je ne cautionne pas ça fahatelo ity koa ny zavatra anankiray grave be les fuites en avant tsy te hiatrika an'le fahoriana le olona fa te andositra an'le fahoriana dans le sens hoe
ampanantenainy izy hoe raha mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia milamina ny fiainanao. Comble am'izay zavatra zay dia mitarika ny olona ho tafalatsaka ao anatin'ny atao hoe sentiment de culpabilité. Satria moindre échec de tonga de avy hatrany daholo izy relifaza isany tsy milamina ianao. Ary ny tena mampalahelo amin'izy ity zaka mahita mpanompon'Andriamanitra be mandainy. Inona ny vaovao? Fitahiny tompo, fahasoavan'ny tompo, ny lava deran'ny tompo, mahery ny tompo. Menatra matsy izy teny amin'ny olona hoe mandala ado sarotra. Mahamenatra ny sasany zany. Satria le mpiara-bavaka ao aminy eo mavandy aby. Zay keny hoe grave amin'ity tantara ity. Tena ny tompo zao de nomeny azao zay, de nomeny azao zay. Hitanareo ny vazovazo tamin'ny Facebook iny le hoe eo tsy songa, eo tsy lany, eo ny tonga. Les gens aiment se créer une idée. Pourquoi? Va manina mampijaly tena. Mamorona bulle, illusion, Alice au pays des merveilles, Fa allez voir dans leur vie quotidienne raha marina zany. Fa hoe zany no mba ho fitahiny, ho voninahitr'Andriamanitra zany hoe ny voninahitr'Andriamanitra zany toananao amin'ny lainga. Mamenatra anao ve zany ny fahafantaran'ny olona anao fa marary ianao? Mamenatra anao ve zany ny fahafantaran'ny olona fa tsy anasy ianao? Mamenatra anao ve zany ny fahafantaran'ny olona anao fa manana problème ianao? Satria nahoana? Satria amin'ny olona de olom-boahoziny ianao. Zay le fanakianany namanjobanjoba eto. Ka safady ny safady mbola ampiny Elifaza kosa anankiray matevina be aza hoe raha manginy ianao joba dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa mety mba te hanampy anao any Andriamanitra, mety mba te hamonjy anao any Andriamanitra, fa manakana an'Andriamanitra tsy manisy soanao io de tianao menimenina ity. Donc zany asaina mangina joba de am'izay milamina ny zavatra rehetra. Job doit se taire et avaler sa souffrance. Io ny betsaka amin'ny kristianina. Avaler sa souffrance. Hoe tais-toi et avale ta souffrance. Nefa voalaza ny soratra masina, ny dia amin'ny efitranonao mangingina de lazao ao zay maharary anao. Andriamanitra tsy mangataka atsika hitelona ny fahorintsika. Andriamanitra tsy miteny amintsika ataovy namana ny fahoriana. Andriamanitra tsy miteny hoe jereo ny côté positif ny fahoriana. Non, tsy any mihitsy ny filazantsara. Fa ity am'izay ary le hoe inona ary no attitude atsika manoloana an'ilay fahoriana. Ty teny ho lazaiko ty mety ho mafimafy aminareo no maheno azy. Kanefa tsy maintsy teneniko. Une vérité, la vérité blesse. Zao le izy. Ne cherche pas le pourquoi de la souffrance. Satria arakaraky ny tadiavanao ny pourquoi ny fahorinao de tsy maintsy mifanena mpakakitay ianao. Na ianao hanamelo tena, na ianao handainga, na ianao hitoky amin'ny herin'ny tenanao. Ray am'ireo ihany. Ny zavatra lazaina antsika eto zany de hoe tsy voatery misy valiteny ny pourquoi ny souffrance tsika. Ary je pense araky ny hevitro libérateur ary zay. Amiko tena liberté, miteraka liberté ho anaty tsy fahafantarako an'izany. Nanaovako vazivazy amin'ny mpianatro catéchomène hoe tsika le tia halala ty le curiosité tsika olombelona tia fantatra zavatra rehetra. Vous croyez que est-ce que c'est bon pour vous de tout savoir? De nanome ohatra
supposons hoe fantatrao ny andro hafatesanao, ny daty exacte ary ny fomba hafatesanao, manomboka ny andro alalanao ny andro hafatesanao, tsy miaina ntsony ianao satria me manakaiky lay deadline, me manakaiky lay deadline. Donc ianao nisaky ny anniversaire, za sura fa tsisy olo anao fety ntsony amin'ny anniversaire, fafararemotra hoe joyeux anniversaire sotra satria fa fantatry hoe raha fakapitso ao no danjo. Ary non seulement fantatry hoe raha fakapitso fa ohatry zao ny fomba afatesako ohatra, c'est plus une vie. Zany hoe nan'Andriamanitra zany le fahendren'Andriamanitra hoe tsy zakanao io, mahalala ny pourquoi io. Tsy hoe Andriamanitra mamilafila hoe mba tokony ho fantatra Andriamanitra mba omeo valiteny, ne cherche pas les réponses satria tsy amin'ny kapokanao io. Tsy zakatsika. Donc zany aleo lay tanareo ohatran'lay insouciance na zaza, lay fifalian'le zaza ka eto hiditra amin'le tapany faharoa farany am'izay de hoe vivre tout simplement, profiter du moment, tsy tena présent fa chaque instant izay iainanao en sachant tsy mitsoka ny fahorinitsika fa en sachant hoe io le fahorina. Misy exemple ameko anareo, misy association anankiray zay aty ampitan-dranomasina aty mikarakara ny olona lay en fin de vie. Tanareo reny le olona le voan'ny cancer na aretina farany enjana be, dia miasan'io association io de mirealiser ny fanirian'ireo olona marary mafy alohan'ny hafatesany. Nampiasy pobe azy zay émission zay. De misy rangahy anankiray zay nangataka hoe zaho izy tsy mitady zavatra be dehibe, mba te ahita ranomasina aho izy alohan'ny hafatesako, je veux voir le coucher du soleil au bord de la plage, zay fotsiny, tsy mitady zavatra akoatran'izay. De ny zavatra nanahitra tao anatin'ilay reportage, mobilisation ny hôpitaly sy le association nandaniana vola be nefa question adiny ray fotsiny. Ny tobile, lay sérum, le fitaovana le tuyau be dia be miaraka amin'ny eny satria izy mbola anatina soins intensif. Zany hoe tena nandaniana vola be sy équipement sy olona sy mpitsabo sisa juste mba hitareny. Fanjery ny fifaliany le rangahy ianao, miafaliany mitsika izy nefa feno fanaintainana mijery le coucher du soleil. C'est ça la vie. De tiako resana eto hoe tsy mitsoka ny fahorinitsika, tsy manao mody tsy mahita fa tu ne tsy mijanona ahoana moa laza azy, on continue à vivre tout en sachant qu'on va mourir. Taiko raha azo-dareo tika tongavana zany hoe raha hitariko le izy de tonga am'le teny Jesosy hoe ampoan'ny olona ny ratsy miseho aminy, ampoan'ny andro ny ratsy miseho aminy, hoe vivre intensément ce que tu es en train de vivre. Fa raha ianao zany mitady à chaque fois hoe rehefa milamina rovina, sisy zany. Eto amin'ity tany ity tsika ny tenin'ny soratra masina hoe tany sahadranomaso ity natera-behivavy tsika ka votom-pahoriana ary fohy andro. Dahoana koa ny oabolana mampianara anay anisan'ny andronay, anananay fohendry, dikan'iny tsy famendrofendrona mihitsy hoe arakaraky ny afantaranao, ny fetranao, hoe enao voafetra eto amin'ity tany ity, de c'est là que tu dois profiter. Asa nazonareo izy. Donc zany vivre l'instant présent miaraka amin'ny tompo sy miatrika le fahoriana, tsy miapezea le fahoriana zany, tsy mandositra le fahoriana fa miaraka eny foana io. Ny sary hitako anankiray koa dia tsika moa zao iroso makany amin'ny herinandro masina toato, ny alakamisy masina. Scénario ny alakamisy masina tena anisany important be akoatra ny resaka hoe fanasan'ny tompo sy le hoe symbolika be ho atsika kristiana iny amin'ny finoana kristiana. Fa Jesosy malala tsara fa afaka ora vitsivitsy de ho samborina izy. Ary fatany fa afaka ora vitsivitsy dia ho kapohina izy ary ho vonoina. Nefa nisy teny nataon'i Jesosy tamin'ny fotoana raha matadidy anareo. Efa ela no naniriako hiaraka aminareo
ho an'ity andro any amity. Zany hoe tena mijoiran'le moment présent io izy. Efa ela naniriako am'izao. Dia tena ny ara-paly tamin'ny mpianatra izy, tena ny sakafo, zara tena nana zany ohatran'ny fahitako ao izy de ohatrany hoe c'était un repas inaugural de la souffrance. Azonareo ve repas inaugural, tanao zany repas inaugural zany ohatrany hoe anao zany zao manokana trano, manokana sekoly de misy fety de manao sakafo be de hiatrika an'le zavatra am'izay. C'était ça le jeudi saint. Satria juste après an'le repas tonga am'izay ny miaramila, tonga de raikitra am'izay nitanareo le kapoka sy ny sisa daka totondry kapoka. Izay contraste izay no tiako tsapanareo. De ohatr'izany koa nataon'i Jesosy tamin'ny Paoly apôstôly sy Petera rehefa tany amponja izy. Ny fahafantaran'ny Paoly fa hovonoina izy, nefa any amponja izy no manoratra taratasy epistily ho an'ny Filipianina. De le Filipianina tiatsika loatra eny, Filipianina 4 ozytsika. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ho zany ray hoe mifalia. Aza teny fa Paoly miteny amin'io efa miandra ny fotoana aminoana azy. Tanareo zay izy hoe en parallèle eny zany hoe ty le souffrance, ty le fahoriana, ty le fijaliana, fa tsy manakana azy eto amin'ny ilany misitraka izay fifaliana omen'Andriamanitra azy. Zany zavatra zany tsy hain'izao tontolo zao iainana zany. Ny an'izao tontolo zao ny zavatra iainana de zao hoe mila mivalo ny problema zay vo afaka mifaly. Mila résolu daholo aloha zavatra rehetrarehetra zay vo afaka mipasser amin'ny zavatra hafa. Fa ny antsika en même temps. Paoly apôstôly milaza hoe maivoky aho ary mainona ao amin'ny Kristy. Izay no fahendrena zay no tsy ananan'izao tontolo zao raha zay ngamba nilazantsika azy. De ty ny zavatra mbola fanampiny amin'le tantara teto. Ndao vakitsika manomboka ny 12 ka hatramin'ny 20. Mahatsikaiky ty elifaza ty fa misy hitanareo fa misy olona manatoetra ohatr'izany mandidina anareo mba tsy lazako hoe mety ho za zany mety ianao zany. Elo tsara ny 12 ka hatramin'ny 20 amin'ny tenin'ny elifaza. Misy teny tonga tamiko mangingina ary nisofoko nare siosio avy taminy hoe nare feon'izy. Tanareo le hoe miezaka mafy ny andresy lahatra de lasa mamorona hoe nare feo aho, nahita fahitana aho tamin'ny eritreritra avy tamin'ny tsindrimandry amin'ny alina. Raha sondriatory iny ny olona dia azo tahotra sy ovitra aho ka nampiororon'ny taolako rehetra izany. Ary nisy fanahy nandalo teo anatrehako ka nampitsangam-bolon'ny tenako. De nijanona izy nefa tsy nahafantatra ny tareny aho nisy endriny zavatra teo anoloan'ny masoko. Nisy fahanginana de nandre feo aho nanao hoe ho marina no Andriamanitra va ny zanak'olombelona? Ho madio noho ny mpanao azy va ny olona? Ina diny io tenenina. Rehefa hitany Elifaza fa tena tsy laitra kisoka mihitsy Joba, nandeha daholo aloha ny idée toute faite, ny théorie de la rétribution, ny doutandroka. Farany bon, on va utiliser les gros moyens. Nanofy alina, niteny tamiko ny tompo. De ozy ny tompo tamiko ho anao ry Joba. De ho anao izy. Ho marina no Andriamanitra va ny zanak'olombelona? Ho madio noho ny mpanao azy va ny olona? Raha mianao zany anao tena marina ne zany tenin'ny Elifaza zany hoe fa ianao miseho anao marina no Andriamanitra ve? Zany tenin'Andriamanitra fahitana sy nofy hitako alina ho anao. Fa tsy déstabiliser tamin'izany Joba. Ohatrin'io koa
am'izao fotoan'izao surtout am'izao andro zao be ny olona miteny hoe nahita fahitana na refeo aho sasany hoe ohatra nisy zavatra ohatra ny rivodrivotra ny tsotsoka ny sofoko teniteny hoe ahitana karazany mihitsy. Dieu m'a dit que nahita fahitana aho. Méfiez-vous de ces gens-là. Mitandrema am'ireny karazan'olona ireny. Fa misy olona tena sans scrupule mihitsy mba ahafahana mahazo anao dia tsy menatra mamorona zavatra ohatr'izany. Zany nataony Elifazy eto. Dia mampatsiaro ahy le texte any amin'ny Galatiana toko 1:7-9 dia amaranako azy. Zao voalaza amin'io Galatiana toko 1:7-9. Andiny fahatra amin'ny fahenina aloha vakekitsika misy manomboka ny andiny fahenina Galatiana toko 1:7-9. Gaga raha nifindra faingana toy izao ianareo hiala am'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa. Dia inono am'izay ny toyany. Izay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasana mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsaran'i Kristy fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa notorinay taminareo aoka ho voaoziny izy. Maheno tsara ve? Aza mba mety lolon'ny olona hoe zany ahita fahitana na refeo dia izay no entina hanindrinanao. Argument d'autorité zany. Fa ozy Paul na anjely avy any an-danitra aza rehefa tsy mifanaraka amin'ny filazantsara dia aza enono. Misy mantsy olona mieritreritra fa rehefa apetraka ny ao am-bavan'ny anjely na ireo mpaminany ny teniny dia am'izay misy autorité izy. Tsia. Ka dia totoy zany toetran'ity mpanompon'Andriamanitra atao hoe Elifazy aty ka azonareo an-tsaina angambany hoe misy ihany angambany ny olona ohatran'izany eo amin'ny sehatry ny fiangonana sy na ny andavanandro koa fa tsy fiangonana ihany ireo zay tonga eo aminao toa mitondra teny fahendrena kanefany vao maika mampiletika ny olona vao maika mandetika ny olona fa tsy mitory ny marina. Ka dia tonga amin'ilay teny vahiny hoe un homme averti en vaut deux. Efa heninareo izay dia samia mitandrina sy mandinika manoloana zany rehetrarehetra zany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay manasa antsika hivavaka raha sitrakareo. Vavaka isika. Jesosy eo misaotra anao zahay ny amin'ity fampianarana ny amin'ny Elifazy ity. Indrindrandrindra ny hotazominay dia ny fiatrehanay ny zava-misy eto amin'ity tany ity. Ianao mihitsy nefa nyteny fa eto amin'izao tontolo izao no tsy maintsy ahitanareo fahoriana. Tsy nampanantena zavatra hafa ianao. Ataovy mahay manavaka tsara ny feonao zahay sy ireo feo mandangolambo toa marina kanefa ny fitaka be vava. Ao anatin'ny sarotra izay lalovan'ny tsirairay Andriamanitra dia ataovy tsapa ny fa eo anilany ianao. Ary omeo fifalianay koa izy na dia ao anatin'izany sarotra izany azy. Mety sarotra amin'ny sainay olombelona ny mieritreritra zany kanefa hainao zany. Fifaliana izay tsy miankina amin'ny situation mitranga fa ianao no manome zany ny malalanao rehetra. Ampahirezo izay tanana miraviravy. Ampahirezo izay lohalika malemy ary indrindrandrindra ireo izay mijoro tahaka joba ka na dia maro aza ny te hanozongozona dia ianao no ampitoetra azy ka hiorina amin'ny teninao irery ihany. Ny anaranao Jesosy no ametrahanay zavavaka izany. Amen. Saotra antsika rehetra samy mahery avokoa manome fotoana amin'ny volana manaraka toy izao indray rehefa manohy ny joba toko 5 isika ahitantsika le namana anankiray faharoa izay iarahantsika indray. Miratro fedao tompo.